Faly miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity alakamisy 15 ny volana aogositra ity. Ny rapsodian'ny famarinana an'io dia mitondra ny lohahevitra hoe ny fanahy no loharanon'ny hery. Ny ten'Andriamanitra fanokafana dia ao amin'ny Romanina 8:9-10 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fa raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana ny Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tamin'ny alalan'ny fanahy no nanazavan'ny apôstôly Paoly zavatra lalina ao amin'ny Efesiana 5:13 hoy izy: fa momba ny tenany isika dia nofony sy taolany. Izany fanambaran'izany dia mihoatra noho ny mampikambana antsika ao anatin'ny fiangonana. Ny filazana antsika ho momba ny tenan'i Kristy sy nofony ary taolany dia mamaritra ihany koa ny maha iray tsy azo sarahana antsika aminy, ny firaisantsika sy ny fifandraisantsika amin'ny Kristy mihitsy. Voamarika ao ve fa Paoly tsy nilaza hoe fa momba ny tenany isika dia nofony sy taolany ary rany. Mila takatrao fa tsy misy raha intsony ny tenan'i Kristy. Tsy misy raha intsony ny tenan'i Kristy. Jesosy dia efa nandatsaka ny rany hosorona tamin'ny fanombohana azy. Nivoaka avokoa ny rany rehefa notsondromin'ny miaramila Romanina tamin'ny lefona ny lany voany, ka niboiboika ny ra sy ny rano. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 7:14-13. Tamin'ny fotoana nandevenana an'i Jesosy dia tsy nisy raha tavela intsony tao amin'ny vatany. Tsy nisy raha tavela intsony tao amin'ny vatany. Kanefa tamin'ny andro fahatelo dia nilatsaka tamin'ny fanahy masina namelona ny vatan'i Jesosy maty, ary namerina azy tamin'ny fiainana indray. Noho izany ny vatan'i Jesosy nitsangana tamin'ny maty dia tsy misy raha intsony, fa ny herin'ny fanahy masina no mihazona azy. Ny herin'ny fanahy masina no mihazona azy. Ary tahaka azy dia tahaka izany koa isika eo amin'izao tontolo izao. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 1:4-17. Talohan'ny nahaterahanao indray dia ny rà no namelona ny vatanao. Fa ankehitriny rehefa mitoetra ao anatinao ny fanahy masina, na dia misy rà aza ao amin'ny tenanao, dia ny fanahy masina mamelona anao. Ny fanahy masina mamelona anao. Tsy mahagaga raha manamafia Paoly ao amin'ny Romanina 9:1-11 manao hoe fa raha ny fanahin'izay nanangana an'i Jesosy tamin'ny maty no mitoetra ao anatinareo, dia izay nanangana an'i Kristy tamin'ny maty no hamelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Tokony hanambara matetika ianao fa tsy ny rà no mamelona anao, ny fanahy masina no mamelona anao. Ambarao matetika fa tsy ny rà no mamelona anao, fa ny fanahy masina mamelona anao. Noho izany ny homamiadana, ny tosi-drà miaka-midina na izay mety ho karazana aretina rehetra dia tsy afaka mitombo sy velona atao amin'ny vatako, satria ny fanahy masina no mamelona. Aleloia, aleloia. Zao dia misy vavaka izay anasako anao, izahay teny dia ianao amerina izany amin'ny fandresen-dahatra tanteraka. Ray malalo, misaotra anao noho ny fanahy masina izay mitoetra ato anatiko ary manome fiainana ny singa rehetra ato amin'ny vatako. Mihazona amin'ny fahasalaman'Andriamanitra. Ny faritra rehetra amin'ny vatako dia velona sy atanjahan'ny fanahinao hatrany an-tampon-dohako